أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته falintenema natrany arahaba ho antsika rehetra mpanaraka anty fampatsahiana mahakasika ny finoana islamo indrindra ny mahakasika ny volana Ramadan ity. Raha lasana bavy atao anatin'ny finoana islam. Tobo Allah subhanahu wa ta'ala rehefa mandidy ny zavatra anankiray dia mitondra bokatsoa eo amin'ny fiainantsika izany. Ary rehefa izy ihany koa nandrara ny zavatra anankiray dia zavatra mety hitera-boka-dratsy eo amintsika izany. Tsy asiana resaka maro zany fa efa mahafantatra an'izany avokoa isika. Hiditra tsika amin'ny fandidian'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala ny fifehezana na ny fifadikanana amin'ny volana Ramadan. Ya raha mahalala raha lasana bavy anatin'ny finoana islam fa ny fifehezana dia mitondra fahendrena ary mitondra fitezana ho an'ny zanak'olombelona indrindra ianao pino islamo io. Misy teboka anankitelo resantsika amin'ity androany ity. Ao anatin'ny teboka anankitelo dia hitantsika misy fitezana anankitelo azontsika azo tsapahitanana amin'ity fifehezana amin'ny volana Ramadan ity. Voalohany, ny fifehezana dia mitaiza ara-batana. Mitaiza ara-batana tahaka ny ahoana. Ny vatantsika io dia misakafo andro aman'alina. Ary izany no ahafahantsika mivelona amin'ny mahavatana ny zanak'olombelona izany. Ka ao amin'ny alalan'ny fifehezana, zany fitsarana kely mandritra ny volana Ramadan, tsy fifehezana na tsy fisakafoanana, dia midika izany fa mitaiza ny vatantsika ara-pahasalamana izany. Mpaminany sallallahu alaihi wasallam teny amin'ny hadisy manao hoe sumu tasihu. Mifehezana ireo mba ahafahanareo ahazo an'izany fahasalamana zany. Ireo manam-pahaizana ara-pahasalamana, ireo manam-pahaizana amin'ny resaka medicine dia nanao fanadihadiana amin'izany teny zany. Dia hitan'izy ireo fa ny solution na ny vahaolana tokoa amin'ny fitezana ny vatana anankiray tahaka ny olona matavy tia hanena tena, tahaka ny olona manana ireo karazana menaka maro sy siramamy maro na zavatra maro aretina ao amin'ny vatana, dia tsaratsara aminazy ny manatateraka an'izany fifehezana zany mba mitaiza ny vatany ary manakana ihany koa ireo karazana fisakafoanana maro na zavatra maro mety hiditra ao anatin'izany vatana zany. Manambara izany fa mpaminany sallallahu alaihi wasallam tsy niteniteny ary Allah subhanahu wa ta'ala tsy nanao tao fahatany tamin'ny fandidinana io fa mitondra vokatsoa ary zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika indrindra ara-pahasalamana. Izy amintsika moa tsy te ho salama izany, ka raha te ho salama anao arao antsakany sandavany ireo lalàna mamey ny fifehezana fa ho salama ianao rehefa tapitra izany fifehezana izany. Teboka faharoa, ny fitezana azontsika amin'io fifehezana io dia ny fitezana ny vatantsika ray manontolo manoloana an'ireo sitrapo. Ny olombelona rehetra dia samy manana an'izany sitrapony zany. Ary raha ny sitrapon'ny vatantsika no arana dia maro ny zavatra simba eto ambony tany. Ny vatanao io dia nataony Allah subhanahu wa ta'ala eo anelanela ny anjely sy ny biby. Ny anjely dia nataony Allah subhanahu wa ta'ala hanompo azy foana ary tsy misakafo no sady tsy manambady. Fa ny biby ihany koa dia nataony Allah subhanahu wa ta'ala ny zavaboary anankiray zay hoe sakafo sy etaetam-batana foana no ataony izany biby zany fa tsy misy mifanompona any Allah. Ny anjely zany manompo any Allah fa tsy misy manatateraka ny etaetam-batana. Fa ny biby kosa dia fa etaetam-batana fotsiny fa tsy misy ny fanompona any Allah. Ka etsika zanak'olombelona nataony eo anelanelany zany anjely sy biby zany. Ka raha fantatrao sy hainao mandanjalanja zany, hainao mandanjalanja ny fanompona zay tokony ataonao, dia ho lasa azo toeram-boninahitra tahaka ny anjely ianao na ihany koa ambonimboniny izany. Fa raha tsy hainao mandanjalanja n'izany zavatra izany, tsy fantatrao na tsy hainao mamey an'ireo karazana sitraponao, dia lasa tahaka ny biby ianao ary mety ho any ambanimbany biby mihitsy aza ny voninahitrao raha tsy fantatrao mandanjalanja. Ka amin'ny alalan'ity volana Ramadan ity no ahafahantsika maîtriser na ihany koa mandanjalanja mihitsy an'izany filana zany sy ny fanompoana izany. Satria nahoana?
Amin'ny volana Ramadan dia sakanany amoana amin'ny atoandro tsy misakafo, sakanina tsy misotro, ny sakanina mba tsy hanao firaisana amin'ny vadinao amin'ny atoandro zany volana Ramadan. Dia tadidio zany fa rehefa afaka ny volana Ramadan, vitanao tsara ny mandanjalanja ny vatanao sy mameno ny vatanao amin'io karazana sitrapo io. Miala ny Ramadan na dia misy aza ireo zavatra zay hoe manelingelina anao sy midéranger anao dia tsy tafalatsaka amin'izany anao satria efa nahazo formation tao anatin'izany volana Ramadan izany. Ny fahatelo ary teboka farany amin'ity dia tadidio tsara fa atsika zanak'olombelona dia namboary ny tompo Allah subhanahu tamin'ny alalan'ny akora anankiroa. Zany hoe misy matière anankiroa nanamboarany Allah subhanahu wa ta'ala atsika. Ny voalohany amin'izany dia ny fotaka na ny tany. Ny vatantsika zanak'olombelona dia namboarina tamin'ny tany. Ka amin'ny alalany nanamboarana azy amin'ny tany zany dia tsy ho voky ny vatantsika zanak'olombelona raha tsy vokatra avy amin'ny tany. Zany nahatonga antsika mihinana ireo sakafo vary, ireo voly, légumes sy ny tariny dia vokatra avy amin'ny tany avokoa izany. Fa hatramin'ny ronono aza dia hitanao fa mbola avy amin'ny tany zany satria ny ronono avy amin'ny omby ary omby mihinana bozaka ary bozaka maniry avy amin'ny tany. Tsy misy sakafo zay ataontsika eto ambony tany, hoanitsika eto ambony tany raha tsy avy amin'izany tany izany. Ka amin'ny alalan'izany ihany koa mahatonga antsika rehefa maty dia tsy maintsy miverina amin'ny tany ihany koa. Tsy maintsy alevina eny am-pasana ihany koa ny olona anankiray rehefa maty satria nahoana avy amin'ny tany izy, mihinana vokatra ny tany ary miverina amin'ny tany rehefa maty. Ny matière faharoa nanamboarany Allah subhanahu wa ta'ala antsika dia ny fanahy. Ny fanahy kosa dia avy any an-danitra ary avy any an-danitra anazy dia tsy ho voky mihitsy izy, tsy ho afa-po afa-tsy hoe zavatra avy any an-danitra ihany koa no sakafony. Zany mahatonga ireo fampatsiahivana rehetra zay ataontsika mahakasika ny finoana, mahakasika ara-panahy dia antsoina hoe sakafo-panahy. Satria nahoana? Satria mamelombelona ny fanahintsika izy amin'izay fotoan'izay. Ka rehefa maty ihany koa ny zanak'olombelona dia tsy manaraka ny vatana eny am-pasana ilay fanahy fa miverina any amin'ny Allah satria avy any an-danitra izy fa tsy avy amin'izany tany izany. Ka eto indrindra no entintsika hisintonana ny saintsika. Tao anatin'ny 12 volana ianao nanome etaetam-batana ny vatanao, nanome etaeta, nanatanteraka sitrapony vatanao tamin'ny sakafo, tamin'ny fisotroana, tamin'ny firaisana ranofo, tamin'ny vadinao sy ny rehetrarehetra. Fa tompo Allah kosa mangataka ao anatin'ny volana anankiray fotsiny mba hanome sy hanandratra avo ny fananao ary anao charge, zany hoe micharge ny fananao satria nahoana? Rehefa anao mivoaka ny maraina dia tsy maintsy chargenao ny telefoninao ary iny no mitondra anao mandram-pivereninao ao an-trano amin'ny hariva. Tahaka an'izany ihany koa ny fanantsika. Manao charge na micharge ny fanantsika tsika amin'ity volana Ramadan ity, mamana an'izany fanantsika zany. Ary iny ny fahana zay azontsika tamin'ny Ramadan ity iainantsika mandram-piverenan'ny Ramadan amin'ny manaraka na amin'ny taona ho avy. Ka amin'ny alalan'izany raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam, ny volana Ramadan dia fanomezana, fitezana ny fanahy no sady fanomezana sakafo azy, no sady famahanana azy mba ahafahantsika miaina satria ny olombelona tsy manam-panahy, olombelona tsisy fanahy tsy olombelona zany fa mitovy amin'ny biby. Ka aoka antsika zany hiomana tsara amin'ny fahatongavan'izany volana Ramadan sy hanao zavatra zay tokony azahoantsika tombotsoa indrindrandrindra ny fanantsika amin'izany volana Ramadan zany. Zay angamba no fahampatsiahivana antsika tamin'ity androany ity. Sorako anao nanaraka an'izany hatramin'ny farany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.